Iteny fohy ah eto ah, non tsy de hoe teny fohy inona fa mety ho lava ihany ah. Tsy haiko hoe afatra no ataoko ah sady fampazevana ho an'izay kely tadidy. Ho antsika vahoakan'ny Facebook moa zany no tena resahako eto. Zay no fomba fihetsika anareo eto ah. Tena mieritreritra mihitsy aho indraindray hoe sao de tokony asiana ministry ny Facebook ary rangahy ty na hoe lalam-panorenana amin'ny Facebook antsika malagasy fa tena de recrutena avy aty amin'ny diaspora. Azonareo satria ny aty amin'ny diaspora zany eto zany tena misy spécial mihitsy. Betsaka ny diaspora tena manaraka an'le raharaham-pirenena sady maharaka tsara hatrany amin'ny vie privée tena araka le diaspora tsara mihitsy. Zay no hoe misy spécial mihitsy ato manomboka any amin'ny sotro kely latsaka ka hatrany amin'ny olona efa maty. Tsy amelan'le diaspora fa mbola tena resahana ihany. Azonareo? De zay no resahana kely eo fa azonareo 5 andro 5 jours mijery de nikaroka. Tsy zaho moa zany hoe firy tsika ny tena miresaka an'ity raharaham-pirenena ity eto amin'ity Facebook ity. Momba Madagasikara. Non par non ny localisena manana bande génie ato resaka informatika afaka nanao an'izay. De ao daholo ny mpanao zay 2400 ny isatsika miresaka ny raharaham-pirenena fotsiny. Ao ny mpanao ao ny mpanao vidéo ao ny mpanao commentaire tafiditra koa ny mpanao compte fake. De ireo no mifamalivaly eo, ny mpanao commenté eo, ny mpanao aller retour eo ny raharaham-pirenena ndresahako fa tsy zavatra hafa. De tena ilay même personne de tena ilay même tête de izay. Fa kosa aloha ny vue indray mahatratra 7, 8, 10K. Azonareo? Ny tiako lazaina zany de zao. Tsy mitovy le tolona tamin'ny nanonganana ny Rajoelina sy ny effet-ny Facebook tamin'ireny fotoana ireny sy ny effet-ny Facebook amin'izao fotoana izao. Azonareo? Fa amin'izao na mankasitraka ianao na mankahala an'io fitondrana io amin'izao fotoana izao, isika Facebook ny resaka eto de amin'izao fotoana izao tena plus kokoa hoe haine sy laingany tena betsaka mandeha eto amin'izao fotoana izao à 70%. Zay. Tsika raha natao hoe influenceur na hoe lanceur d'alerte tamin'ireny fotoana ireny amin'izao fotoana izao tsy zay intsony le cas. Tsy zay intsony le rôle fa lasa tena ohatra olona mpitaraina fotsiny de lasa olona tia problème. Tia problème nefa tsy manana solution. Zay no tena manilokilo amin'izy. De lasa paprisika fotsiny ato, lasa paprisika fotsiny ny sasany sasany lasa mpandrangitra. De indraindray moa sasany lasa profina philo vitivity tapoka teo. Izay le diaspora. Tena miala tsiny zany fa ny diaspora zany tena kobakabava koa tena betsaka eto. Azonareo? Ataoko parenthèse ty resaka ity. Il y a 20 jours maximum 20 jours mahery kely. Tonga teto Yakbar Ali Yas. Azonareo? Teto moa zany teto amin'ny diaspora indrindra teto amin'ity Facebook ity hoe reo karandreo no tena taille be reo karandreo no tena zao reo karandreo de teto ary Yakbar Ali teto Paris nanao dédicace ny bokiny le atao hoe y croire. Miantso diaspora anankiroa tsy lazaiko ny anaranareo fa aza matahotra. Miantso diaspora anankiroa andao fa tena reo ao Yakbar Ali ary eto Paris de andao tsika ao ny boky azontsika alaina ny boky de manao dédicace tsika fa rehefa eo en face eo tsika causentsika am'izay izy. Za no mitena nareo no film. Aza matahotra fa tsy teneniko ny anarana de mipetraka ny problème. Ka zao nge maro koa ny problème le sécurité, tsisy resaka sécurité zany mety tsika de amin'ny face tsika vao mamely am'izay hoe ahoana tianao ty ary ahoana mipaiky anareo karandro eto. Raha ohatra izy maningavinga atsika de betahantsika koa izy. De eny fa andreo hijanona fa tena tsy say zay no tiako tongavana tsy say le diaspora. Zay no ataoko hoe tena miala tsiny aminareo any Madagasikara koa fa ety amin'ny diaspora koa polo moye koa tena betsaka. Raha za rery moa inona andeha ho vitako? Anao inona raha au moins zay telo fantatra inona no tokony atao. Fa itsika le diaspora tena mba nantenaina de natokisan'ny olona le nandrasan'ny vahoaka teo tsika tamin'ny fanampiana sy ny hevitra sy ny fitaovana sy ny vola. Azonareo?
Olazaiko anareo ny aviako amin'ny jugement ny tolona nataontsika iny. Naomby ny tolona nataontsika teto amin'ny diaspora, indrindra teto amin'ny Facebook, ny fanesesy ny natao sesilany ny manifestation ny bombardena ny inona izy teto amin'ny Facebook. Tao ny teny mafy be, tao ny tany amin'ny pancarte, tao ny verbal violent, tao ny fihetsika violent zay nidirana garde à vue dia nanajana tribonaly. Tsy quoi? Tsy miresaka ny menace persona tamin'ny Rajoelina ahako. Ny tany Madagasikara nanatao hoe ny tany Antananarivo ny marimarina kokoa. Ny daty 25 septembre ny vetesina mafy foana. Hoe GNZ taty papapata io ny rafilena foana. Samy nahitsika zany zavatra niseho samy nahitsika zay filazana an'izay hoe tolona zay. Fa le tolona ve tolona vahoaka ve izy sa tolona GNZ sa tolona kapisaty? Azonareo ny tanjona tamin'ireny fotsiny dia hoe ny anongana ny Rajoelina. Ahongany Rajoelina vita le izy. Na nandositra Rajoelina na inona nandositra sy ny vahoangana mitovy amiko. Dia tonga dia dinganiko ny lavabe mihitsy ny tantara. Dinganiko lavitra ny tantara. Ny dinganiko tiako teneneny dia zao. Ireny resakitsika ireny efa ho enim-bolana fito volana zao. Ireny resakitsika ireny mandraky tiana androany hoe voyage atao ny fitondràna, ny villa be ary ny fanagadrana etc. Zay mandraky tiana androany zay ny resaka be eto amin'izao fotoana izao. Io le teneniko hoe ny tiako teny voalohany hoe henjika mibetsaka, rankitra mibetsaka fa ny solution tsisy. Isika Facebook ny resako eto za tsy miresaka vahoaka malagasy. Zao za vohongany Rajoelina. Zao za mahino nefa mahita amin'izao fotoana izao hoe mpanongam-panjakana reo, mpanongam-panjakana kolonela, mpanongam-panjakana kapisaty. Dia izay ny hafarany hoe reo mpanongam-panjakana. Tonga dia tsoriko ny ihany ny teneniko aloha, zay ny ihany teniko teto. Hoy izy hoe une fois miongany Rajoelina zay miakatra eo, za manoana an'izay miakatra eo. Toanako. Dia toanako ny fanjakana io manoana an'io za eto. Na misy ary olona tena tsy tiako maizina ao anatin'io fitondram-panjakana io manoana an'io misy olona tsy tiako maizina mihitsy aho. Mibandy izy fa tsy vehivavy fa tonga dia kaopinareo. Ity ho an'ny GNZ ty resako ty sy ho an'ireo le kely tadidy ireo. Tsy nisy nahavaky barazy. Tsy nisy barazy vaky. Raha tsy tonga ny kapisaty raha tsy nijoro Mikaela tamin'ny ora farany. Eto tsy misy misolelaka amin'ny Mikaela. Za nahita ny fandosiran'ny gendarme anaraka direkta ako. Tsy misy resaka misolelaka eto. Fa rehefa tonga ireny azonareo an-tsaina ve ao amin'ny GNZ indrindra. Azonareo an-tsaina ve raha tsy nitranga ny kapisaty ny fisamborana nataon'ny ry sarabomba sy ireo gendarme forongony niaraka tamin'ireo sy ny fangalanareo amin'ny sarika ampandriana maraina raha tsy nisy ny mouvement kapisaty ireny. Amin'izao fotoana izao tsika na transition tsika na tsy transition ny hitako aloha dia misy ny fanavaozana, misy ny fanadiovana. Anjarany hoe minamay ny amin'inona amin'ny lafinina sy amin'ny lafinina. Fa ny hitako andalana daholo aloha ny rehetrarehetra. Ny jiro andalana, ny rano andalana, ny lalana betsaka koa nefa andalana efa akaiky ho vita. Misy ny continuation, ny continuité de anan'ny État. Ohatra tamin'ny lalana eny Rajomampianina ireny. Fa kosa mbola betsaka ny asa miandry indrindra. Ny asa ataon'ilay fanjakana izay mijoro na ity transition ity, indrindra eo amin'ilay tombotsoan'ny vahoaka, tombotsoan'ny valala-piamandry. Ny insécurité, ny vidim-piainana, ny asa ho an'ny tanora indrindra. Ny tanora misavily vola fotsiny amin'izao fotoana izao. Mbola betsaka ny zavatra miandry, betsaka ny asa ataon-jareo. Fa raha ohatra ka tsy misy fahombiazana na mikatso io fanavaozana iny, ny filazanareo fanavaozana io, raha mikatso ny fiovanana ny fanavaozana io dia satria mbola ao daholo ireo forongony avela akatoerana. Zay ny problème. Dia avela hiteniteny foana koa, ohatra ny nataon'ry Milavonjy ireny. Ireny bandy ohatrany zany lehilahy ohatran'ireny ireny lehilahy manao zipo ireny. Ny fediny ireny, ny fediny zareo ireny
rehefa vehivavy de propos sexiste foana sy fanambariana vehivavy no ataony. Zay ny adin'ireny bandy ireny. Iny bandy iny anefany mikombona ny vavany. Tsy mahateza eo anatrehan'ilay ofisier anankiray tsy olazaiko ny anaran'ilay ofisier efa nitifitra ny vadiny. Azonareo normal izy raha miteniteny foana ohatran'ireny satria rehefa maty ny motera nefa ny tena mitsiritra. Tandreo sanaovana latsin'izay ny dokotera lafy sy ny dokotera lahy ny teny an'izay. Azonareo ohatr'ireny koa rehefa keloha apprécian'ny olona fotsiny apprécian'ny olona dia iny lasa bloky be ao amin'ny assemblée ao. Ary izy tsy tonga saina mihitsy sady metaky andry izy manala baraka an'ilay serge jovial tsy takatry ny lohany. Azonareo mais bon tsika tsy miala tsika fa tsy ny resaka ny olona dala mandehandeha eo fa iny tsy izy irery betsaka koa no mitapy ohatran'iny ao amin'ny assemblée ao. Azonareo fa tokony mba asiana test psychologique koa ao amin'ny assemblée rehefa ireo député ireo asiana test psychologique koa ao zay vao raisina laniana atao député. Zay ity misy resaka anakitiako resana nefa moa efa araka ny henoko ohatran'ny foanana ihany le TVM le hetra. Azonareo le hetra le saika atao amin'ny amin'izay manana fiara sy le manana moto le hetra TVM zany resahako io. Kanefa na izany ary resahako ihany le hetra satria tiako fantatra hoe misy foana ny hetra hatramin'izay. Azonareo misy foana mandohitra foana ny vahoaka mandohitra foana fa mba tiako heny hoe makaiza le vola reny, makaiza le vola le hetra alohan'ny vahoaka reny. Hoe kitapo-panjakana izay mihetsika ilay kitapo-panjakana hatramin'izay nisy foana ny fandaovana hetra alohan'ny vahoaka malagasy. Fa efa nisy ve efa nahareva ianareo hoe tatitra hoe ny hetra tamin'izao nanaovana an'izao ho Antananarivo ohatra Antananarivo ny hetra alohan'ny olona ao Antananarivo efa firy fa io lalan'io goaka foana io rivotra io maloto foana io daly io ketsina foana fa io tsy misy tatitra zany io. Za aloha mbola tsy nahare fa de eo no au contraire misy ny zavatra misy au contraire tonga hoe mifanatsoa tonga mpamatsy vola. Ianao tsy mandohetra nefa la koa sady manafatra mpamatsy vola avy any ivelany banque mondiale. Tsika zany trosa mivadika trosa zay no misy. Azonareo fa makaiza daholo le vola alohan'ilay vahoaka. Ny hetra nefa zany aloha ihany, ny hetra aloha ihany. Ny banque mondiale tsy atsoina ihany. Ny tiako atongavana ohatra zao hoe eto aminay zay eto mandohetra eto amin'ny ville misy anay mandohetra amin'ity mazava be eo amin'ny mairie rehefa avy eo ny hetra nalohanareo ny hetra nalohanareo tompoko dia nanaovana an'ity sy nanaovana an'ity, nanaovana zaridaina, nanaovana ny tetezina taria, nanaovana ny école taria. Mazava be eo amin'ny mairie ilay izy. Fa ao amintsika tsisy an'izany. Azonareo ka ny tiako tena fotsiny mitondra azaketohana nama le vahoaka madinika. Le vahoaka ambany azaketohana fa ho sahirana nareo. Fa raha ohatra nareo resaka fiara io mekosipapy nareo stop eo aloha fantako le tanjona fa amin'ny embouteillage sy le pollution stop eo le fampidirana tomobile avy aty ivelany avy aty andafy stop eo aloha ataovy 2 ans hoe 2026 à partir ny 2 ans ohatra 2026 sika zao dia ny tomobile à partir ny 2024 ny afaka miditra tonga dia voavaha io embouteillage sy pollution io. Fa raha teriterenareo foana le vahoaka isaka mandeha tadio tsara le hira tsy le hira hoe miala fa anona fa le hira le hoe satria madinika rehefa gejana dia tsy maintsy mitroatra. Nefa tsy tokony ho antsontsika tsy mila korotana intsony sa le vahoaka tena tsy manana vovokaina an'izany intsony le vahoaka hoe mbola hikorotana indray. Azonao zay vizana le vahoaka ka miangavy ny fitondram-panjakana meo zay takian'le vahoaka dia mba ino ihany le vahoaka indraindray. Zay ity misy zavatra faraparana ho an'ny tsy hoe ho an'ny fa tsy ho an'ny gouvernement manontolo fa ho an'ny sasatsasany. Azo atao biby fampitahorana le rosianina ireo miara-mila rosianina ireo. Fa reo rehefa tianareo babena, rehefa tianareo trotroina, tianareo loavina dia loloavina amin'ny nisy ianareo any.
Fa azo atao biby fampitahorana ho amin'ny malagasy ny rosianina. Zay. Ho avy zao 26 juin Colonel Mikaely iny zany ny teny hanao akanjo jaja zareo tsy manao costard zany ny président, premier ministre sy ny dirikapa sy ny namany tsara, geste technique ilay izy. Ka mba ataovy koa izy rehefa mandeha mivoaka ny ivelany dia mba hanao akanjo malagasy anaovana. Dia ao ka mba ho kabary milamina ny kabary fa tsy hanao copier-coller ana velo rano ohatran'ny rajoelina koa. Fa aloha handeha fety dia ezahana mba ho samby faly. Ny 14 octobre koa moa zany resahan'ny colonel hoe ankalazana koa ny 14 octobre fa 26 juin satria io ny daty proclamation de la république amin'ny malagasy. Dia fetena koa zany, atao fety zany. Afatra farany ho an'ny colonel Mikael. Jereo tsara manomboka zao. Mbola misy mitady anaovana indray fa jereo tsara manomboka zao iza ny fasady iza ny be sinema amin'ireo manodidina anareo. Satria izy lahy manao ny ataony dia rehefa manetroka ilay izy izay izy vao mandeha manatona anao. Azonao tsara ny tiako tenenina, azonao tsara ny zavatra tiako lazaina. Aza manaiky ampakain'ny olona tsy nianatra nama, zay. Ho antsika diaspora calme amigo, aloha ilamina. Zay tianao korona filosy politika vie privée mangala salina dia any mandeha fa aza atao teo amin'ny Facebook ilay olona zao mijery Facebook mino anareo ohatra mijery feuilleton andeha hijery ny anina indray aloha, andeha hijery ny anina indray aloha. Zay. Fa aza asiana fanakorotana-tsaina intsony Samy manomana ny kandidany izay hilatsaka amin'ny fifidianana dia ny vahoaka mijery sy mandinika safidin'ny olona tiany. Hoe zay amin'ny 2027. Izay ny tiako tenenina zareo fa dia jery mondial lasa variana mondial koa fa ny fotoana mandeha. Tia afatra kely, tia zavatra tiako tenenina resaka iny ty, resaka kely ny ministra manerika anaty ity Lilson. Io averiko eto indray. Tsy za tsy hanao ny ministra fa iny fantatro tsara, fantatritsika tsara. Miasa be ny mpanao commanerie amin'ilay famerana ny tany amin'ny malagasy. Aiza ilay tany miverina amin'ny malagasy aloha? Ohatra fotsiny ahoana ny tohin'ilay tany teny Lakarivo? Tonga teny hiverina amin'ny tany dia tonga ilay vahoaka mba mipetraka hoe hiverina ny tany zany. Ny arivany ihany dia tonga dia misy olona kagolena nandrava an'ilay zavatra nataon'ilay vahoaka, ny tompon-tany. Aiza ny compensation an'ilay vahoaka teny amin'ny sorona teny hoe anaovana an'ilay autoroute makany Tamatavy mandraky ty andro zéro. Azonareo fa sao mandeha be mipimban'ilay izy hoe mandeha ilay mpimba sy tamariny tonga dia tsara tarehy be ilay sary sy ny anina hoe tapitra hatreo ny kolikoly amin'ny resaka tany ataon'ny ministre Lilson. Tsy eto nama tsisy olona fikafikainao eto manao style ohatra ny tamin'ny tany amin'ny opération tandroka izy. Raha hoana ny dalo dia ny dalo lasa manatona. Ny ty raha hoana ny kolikoly amin'ny tany mikorapaka ny karana dia manatona anazy. Azonao ilay système. Izay karana manatany tonga dia manatona izy, mitady soasy izy. Ka izay ny ataoko hoe io raha mila porofo meko porofo fa condition hoe tonga dia sambory izy dia gadrao. Fa raha porofo dia lavina voakako. Fa tôt ou tard tsy maintsy coincé là. Ary io tsy mila hoe lehilahy, tsy mila hoe vahoaka fa na misy namana efa mitady azy any. Any Sofia. Tsy mila vahoaka ny Sofia akory. Izay no tiako resahana farany fa aza anaovana bombina ny vahoaka hoe averina amin'ny tany malagasy hiarien pôkaty iny. Resak'etotra fotsiny zany. Zay no tiako tenenina zao fa dia mirary feto ho an'ny rehetrarehetra dia aloha ilamina ny tanàna. Ok, salut daholo.